Kafelina trany no hitsidihana ny tokantranonao am'izao alina izao ianao zay manaraka ny fahita lavitra ma TV ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao iresantsika ny toedra raha-pirenena izay nisongadina indrindrandrindra tamin'ity herinandro ity izay indrindra no nanasana Nandriamatoa Julien Radanoira mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena eto Antananarivo. Miarabanao professeur dia misaotranao avy hatrany nanaiky mivahinay tamin'ity alina ity. De miarabanao Andriamatoa Marika, miaraban'ny mpijery ny MATV ihany koa. Eny ary anisan'ny songadina tamin'ity herinandro ity ny fiatomboan'ny fandravonana sy hoe lalana mankany am'izay hoe fampihavanam-pirenena izay tarian'ny FFKM na ny fiambonamben'ny fiangonana kristiana malagasy. Fanontaniako amin'ny ao anatin'izay inona moa zany raha ho anao anisan'ny hoe mpandinika ny toedra raha-pirenena sy hoe mpijery an'izay hoe ataontsika hoe fifandraisana iraisam-pirenena tafiditra ao anatin'izany ny toedra raha politika moa inona ny andrasantsika malagasy ao anatin'izay hoe fampihavanam-pirenena zay? Ny fampihavanam-pirenena aloha dia ilaina de ilaina indrindra hoe tsika misy miteny hoe tsisy ady firy zany teto marina zany kanefany misy zavatra miotrika ao anatiny ao zany be dehibe zavatra miotrika ao inona mahatonga an'ilay crise miverimberina zany zao ny tsara de efa nidiniana ary dinina lalina mihitsy ao anatin'ity le hoe fikaonandohany be sy maro ity satria hoe any am'le fondation de la nation tsika marina ve ka tena firenena iray sa ahoana satria araka ny teny zany nge tsy azo afeniny zany raha zava-misy zany hoe raha vo ohatra ka ety amin'ny voatany no mitondra marisarisa ny amin'ny anindra-tany ary raha fa ny anindra-tany mitondra dia tsy mahazoazo any ana voatany de zay mahatonga atsika hoe ahoana ty le fondation de la nation ty tsika ve tena firenena iray nation sa tsy apetraka zany satria anisan'izay ny zavatra zay zany mahatonga ny fitondrana mitsingilahila foana ary mahatonga ny olona tsy faly ety tsy faly ery io satria ohatra tsy mahazoazo aina daholy zay le izy ka tsika ve tena malagasy marina sa tsy matoatsika na le fanandriamanitra ry voan-dranomasina hoe Madagasikara tsy miraikitra amin'ny Afrika misy dikany zany hoe andana nareo gasy ery voan-dranomasina men'andriamanitra arena men'andriamanitra olona men'andriamanitra fahaizana men'andriamanitra tany sy sisa zay be tsiritra eran'izao tontolo zao kanefany tsika ao anatin'ndray nohatra ny marisarisa sy nikarasany zay zany le izy hoe andriamanitra nanome fa ibalita no tsianina fa tsy hoe tsy ambinina akory zay le izy fa tsika zany ny acteur tompona ndraikitra voalohany miasa rehetrarehetra ka ao anatin'ity fampihavanam-pirenena ity ohatra ny mahagagatra indray hoe hiavana ohatra ny ady indray no atsangana zay nge manahirany fa misy ko hoe monocalcul politique misy tena hoe volona tsy havana fotsiny zao fa de hoe anao torapo fotsiny zany rehetra zany nge tokony ilaina fandinina daholo hoe matoanao tafiditra ao le rispo sy ny hoe miadevitra ankitsy-po de bonne foi zay zany ny tokony atao raha tena hoe jery anao ny tombontsoa pirenena zany. Anisan'ny voaresaka tao ary vokiana nandritra ny lanonam-panokafana ny mpanao politika sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zany hoe anisan'ny hoe nanimba ny Madagasikara ny fomba fanaovana politika teto amin'ny firenena ho anao professeur Julien Radanoira taiza hoaiza tamin'ny fomba fanaovana politika no tena nanimba azy io? Ny voalohany aloha de efa ela zany zay zavatra zay tsy voazao zany mitranga fa atram'izay zany de efa nisy zany zavatra any hoe lalovina nateny amin'ny mpianatra ara de efa nampanovina politika ataotsika hoe avoleta sy goavana ary nampiasaina mihitsy zay efa tena mpianatra teny akatso première année tamin'izany fotoana zany efa nahita an'izany lalovina zany ny mpianatra lalovina ny miaramila tanao fa nampidina daholo ny zavatra rehetrarehetra mba hitazomana ny teny eo amin'ny fitondrana zany fomba fanao taty Afrika mihitsy zany hoe ny mpitondra taty Afrika manko de hoe hijanony eo amin'ny fitondrana mandra-pahafaty zay nitetika taty Afrika zay de misy roapolo taona eo telopolo taona eo sasany efa mahavita mandafy mbola mijikina ihany borodi zao io hitatsika io de ohatran'izany le fandehany fanaovana politika zany ohatran'ny tsy mataty sika nefa zany mpanao politika zany le fanaovana politika tany amin'ny cité grecque tany à l'origine tany amin'ny voalohany de ny hoe
hitondra fampantroana firenena ary ko ny hoe anatsara ny fiainam-bahoaka. Zay ny tena politika tamin'ny voalohany. Fa zao lasa fitadiavan-tsevy zay le izy fanasa vanga, lasa polémika sy sisa sy sisa. Zay zany ny olona ka mpanao politika, fomba fanaovana politika teto amintsika mihitsy ny hoe zay tsy nijery ny tombontsoan'ny vahoaka fa ny tombontsoan'ny tena sy ny hoe sy manodidina kely eo amin'ny fianakavianao ihany. Zay zany manisa zany hoe tombontsoan'ny vahoaka zany resaka vava fotsiny zany fa tsisy nanao azy zany fa de tena hoe any amin'ny relégué au second plan zany any arina zany fa hoe olany ihany no mipaisokady ny tena taty Afrika mihitsy ohatran'izany hoe zara fa tonga eo amin'ny fitondrana, zara fa tonga eo amin'ny fanaovana politika de izay ararotina daholo ny zavatra rehetra dia zay mahatonga an'le hoe mpanao politika ny eo anatin'ny tena anisany nanimba an'izao firenena zao. Ny eto ny fanaovana politika araka ny lazaina teto tena marina zany tokony hovana mihitsy ny fanaovana politika. Eto ohatra fotsiny hoe tsisy manazava kory zany décentralisation zany ary ohatra tsisy manazava kory zany hoe fédéralisme nefa ny ao anatin'ny constitution de hoe état unitaire décentralisé avec des provinces autonomes notion samy hafa daholo zany mpanao politika tsy manazava. Inefa mivahoaka no asiana ny fidy n'ilay lalam-panorenana. Hitanao fa le fidy anjambana fotsiny zany mivahoaka. Virenantsika manko zay teboka zay rehefa aveo fa somary rivotra kely amin'ity resaka hoe fampihavanana ty mety azo dinihana avy eo anatin'izany hoe lalan'ny fampihavana zany fomba fanaovana politika tokony apetraka mazava mihitsy zany. Ohatra fotsiny zany za ohatra ngaga kely am'le hoe faniliana kely am'le mandat impératif sy ny karazany reny. Ianao nge aloha tomatonanao politika ianao resy lahatra ianao foto-kevitra am'izay antoko idiranao zany. Nefa aloha tonga amin'ny assemblée nationale de mivadika palitao iry amin'ny akavia, vadika palitao amin'ny akavanana, zany hoe tsy mari-potitra mihitsy zany ny anaovana politika. Arariny raha ohatra hoe mpanao politika le antoko mihitsy hoe manala anao tao. Fijerika zany question d'éthique zany sy hoe fomba fanaovana politika mihitsy zany. Fa raha tia kosa ianao arotsaky rakoto nefa reo aveo lasa mifangarany amin'ny raha be any amin'ny raha soa de inona zany ny tena foto-kevitra ijoronao. Dikan'izay mbaty zay de hoe fitiavateny zany le resaka intérêt tombontsoa manokanao ihany zany mijerevanao fa tsy nijery akory ianao tombontsoan'ilay antoko zay miady ho anao zany fa de mitombotsoa tenanao manokana. Zay le fanaovana politika tsy mety koa zay. Anisan'ny nanakihana moa ny mpanao politika sasatsasany misy mizara hevitra iny ao anatin'izay hoe lalan'ny fampihavanana zay misy ireo milaza hoe tsy tokony hidiran'ny fiangonana io resaka fampihavanam-pirenena io tsy tokony isy resaka politika ary voatohitohina mihitsy moa hoy ny sasany zany hoe raha voaniditra amin'ny hoe fanampiana ara-bola an'le lalan'ny fampihavanana zay de ohatrany hoe vosiketa zany na hoe remise en cause ny resaka laïcité de l'état. Mitombona ve zay ho anao professeur Julien Ratanoara? De manontany atsika ary azo mpanao politika nasina niavana nanao an'ity réconciliation nationale ity tsy nanao iza zany miandrasantsika ary ny tena magaga de izao tamin'ny voalohany teo ny FFKM de nenjehana miala kely ary izy somary misitaka be de be ndray mpanao politika hoe aizinareo ray aman-dreny am-panahy enitsika daholo izy zany aizinareo atao manginy minitra indray izy ino indray mitsofotsifonareo am'ty raha ty nefa raha normal zany hoe izy ray aman-dreny am-panahy autorité morale satria fa tsy nanao le mpanao politika ahoana zany mipetraka fotsiny hoe firenena iombona n'ity zavatra ty ary zao koa no tena ao anatin'ny baiboly izy de fa misy azany sambatra ozy izy zay mampiavana fa izy natao zanak'Andriamanitra ka raha tsy anao izy efatra amin'ny rahalahy reto zanakinona zany reo eny misy teny hoe zanaky-bady reo hoe zanaky-nedy reo hoe kanefa la izany ara teny zay mihitsy zany hoe anisany hoe fotsijoroany ary eo indrindra midirako amin'le laïcité de l'état zany diso tanteraka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana fomba fijery ty fijerika azy tena diso tanteraka ao anatin'ny lalam-panorenantsika io 4e république io mantsy de hoe ny fanjakana tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahany fiangonana ary ny fiangonana tsy tokony hitsabaka ihany koa amin'ny raharahany fanjakana diso tanteraka zany fijerika azy raisiko ohatra fotsiny zany zao izany mampiana-jaza be dehibe indrindra ta Madagasikara
fa tsy mifiangonana ny pastera lopera any ambanivoatrana misy sekoly ary izy mitsabo olona resaka santé soin zany be indrindra eto Madagasikara fa tsy ny pastera ry masera sy any ambanivoatra rehetrarehetra any zany nefa zany hoe enseignement fanabeazana resaka fitsaboana santé fa question thème éminemment politique zany resaka politique zany ka inao miteny amiko hoe aza mitsabaka amin'ny raharahan'ny fanjakana ny fiangonana diso tanteraka zany izy efa mitsabaka mbola mitsabaka ary mbola hitsabaka fa zao fotsiny samy hafa le politika horesahana eto teniko teo hoe tany amin'ny voalohany tany amin'ny cité grecque à l'origine zany hoe politique zany midikany de hoe fampandrosoana firenena ary manatsara ny fiainam-bahoaka zay mihitsy nataon'ny eglizy amin'izao fotoana zao hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola ataony ary izy a manaraka ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly zay no izy hoe manatsara ny fiainan'olona miady amin'ny fahantrana miady amin'ny tsy fitovizana sy ny injustice sy ny karazana ampiariny zany zay hoe bonne politique fa misy politique sy politique zay mivady izy akehitriny ndraiky io zany hoe fanaovana politique raha mahita ianao hoe olona eny an-dalana eny de misy miteny hoe reny le mpanao politique efa zavatra hafa zay ny ao anatin'izay na ianao zany mpangalatra na ianao mpanodikodobola na ianao olona mpisoloky olona na ianao tena manadala hoe tsy mijery afa-tsy ny tompontsoan'ny tena zany efa miova tanteraka le fandraisana hoe politique fidediavan-tseza fifamalinana ny fampisitona pataloha fotsiny atao raharaha sy sisa zay zany le izy ino ny ataon'ny Père Pedro mianatsiny raha mantonona ny anarany fa tsy io le fampandrosoana ny firenena ary manatsara ny fiainam-bahoaka za mahafatatr'olona zao efa rola izy tany efa le ary amin'le farahidiny indrindra mitsipona teny amin'ny zordira fianakaviana zalahy koa efa teny nalainy Père Pedro reo zao reo lasa directeur ana société ary ndreo directeur any amin'ny ministère dizy rola ina nataony am'izao fotoana zao manampy amin'ny Pedro dizy tanao am'zany zany fa hoe zay mihitsy le izy fa tsika manko ohatrany hoe nakatahaka be fatany fotsiny zavatra ny seho tany a Frantsa le hoe laïcité de l'État nefa samy nanany ny histoire sy ny zavatra nisy ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay taloha tany a Frantsa zany zay nianatra ny histoire frantsay de ny hoe klasy anankitelo ny tany voalohany indrindra première classe zany raha azo jeremana amin'ny tamin'ny tantara de hoe clergé drany fiangonany zay ny ambony indrindra tany voalohany ary faharoa de hoe noblesse zany hoe mitaranaky mimpanjaka sy ny rehetrarehetra ary nyfahatelo le hoe tiers état na le hoe reto le farahidiny amin'ny ambany indrindra ao amin'ny fiarahamonina tany a Frantsa raha ohatra mimpanjaka zany ka hoe anjaka raha vao tsy mahazo ny hoe bénédiction avy amin'ny fiangonana de tsy afaka nanjaka ary zany hoe excommunié zany de ohatrany hoe hiditra any amin'ny afibeny eo ianao tsika nga mahafantatra ny tantaran'ny cardinal de Richelieu ny mpanjaka rehefa napakevitra na mandray olona tsy maintsy mijoro eo cardinal de Richelieu izy mieno izy ny tena mitondra mibolina sy ny karazany rehetrarehetra ary mbola nisy ary mpanao tena hoe mpanao politika tena niditra amin'ny resaka mpanao politika tena politika mihitsy ny atao hoe ABCIS zany ko ka tena nisany tena niditra tanteraka tao anatin'ny politika fa tateorina zany nisy le révolution 1794 Robespierre zay le tiers état reo no nanongana zany de nanjary teo zany very tombontsoa am'izay lay fanjakana zany hoe ny mpanjaka sy ny taranany sy ny fiangonana teo vao hoe nanomboka tokony saraka zany fanaovana politique zany sy ny fiangonana efa tany amin'ny 1905 vao nisy zany hoe loi sur la séparation de l'église et de l'état zany kanefa zao ny eto amitsika zao samy hafa be am'zany raha ohatra zao tsika mandinika réalité zany samy hafa zay nataoko hoe tsika ohatrany hoe nandika be fatany fotsiny zavatra nyseho tany a Frantsa eto amitsika misy fiangonana isan-kalahady miditra indroa intelo indimy makanisa ianao any a Frantsa feno ny cathédrale zay le vestige du passé zany hoe le lazaiko teo le histoire frantsay hoe be de be ny cathédrale any fa rehefa lahady olona telo miditra ao ary telo efa ren'le ody reny daholo sisa lefa manjokozoko reny ny étranger ny vahiny no mameno an'le anina zany hoe fa miova zany ny réalité tany
ny eto amintsika nefana be de be ny olona ka eto zany zao hoe tokony adaptena ampifanarana zava-misy zany ny politika eto Madagasikara. Raha mpanao politika eto Madagasikara tsy miara-miasa amin'ny fiangonana, miara-miasa hoa fa tsy mampiasa samy hafa be zay, miara-miasa collaboration fa tsy hoe mampiasa instrumentalisation ijanona ny fitondrana hafa ndray zay, fa miara-miasa Père Pedro zao io manao ny ataony. Raha misy ohatran'io raha isaky ny ataon'ny Père Pedro io isaky ny faritra 2020 tafavoaka Madagasikara. Zay le izy ohatran'izay la bonne politique zany io ataon'ny Père Pedro io. Ny eto amintsika zavatra hafa satria nakataka fotsiny taritsika. Inona zany ny tena diziny hoe laïcité de l'État raha ny tena izy. Laïcité de l'État en fijerika zany de hoe l'État ne doit pas avoir une couleur religieuse. Zany hoe ny fanjakana tsy tokony anana safidy na loko ara-pinoana. Ohatra raha État adventiste ny mitondra, hoaizany katolika, hoaizany protestanta, hoaizany apokalypsia, hoaizany daholo rehetrarehetra. Ary raha ohatra ndray État katolika mitondra, ohatra zay protestanta, hoaizany adventiste, zay mahatonga ny hoe État neutre impartial, zany hoe fanjakana ray aman-dreny tsy miangajanaka zany, tsy mitongilana atsy sainy roa. Zay ny tena atao hoe laïcité de l'État. Ary efa tamin'ny 1648 ika zany 1648 zany tamin'ny accord de Westphalie efa mipetraka zany. Io accord Westphalie io nanafona nanajanona ny guerre de religion zay 30 taona no nisiny. Tao anatin'io de efa napetraka mihitsy hoe État laïque zay tsy miankina amin'ny orientation religieuse amin'ny atoko-pinoana. Efa tany 1648 fa tsy hoe voatao Frantsa. Zay le izy. Di zay le izy hoe ny fanjakana laïcité de l'État fijerika azy de hoe ny fanjakana de tsy tokony anana loko mpivavahana. Zay mahatonga le hoe État neutre impartial zay. De raha miditra ny FFKM amin'izao fotoana zao le bonne politique eo ataon'io satria izy hoe te hampandroso firenena, te hisy filaminana eto ary te mba hoe hiavana ny malagasy. Zay tena rôle ny fiangonana mihitsy zany. Fa raha izy kosa miditra hoe raha mijanona eo izy de zay, fa izy kosa miditra hoe andao atao fédéralisme ty, andao atao décentralisation ty, andao zao napetraka efa zavatra hafa ndraiky io zay. Débat ao anatin'ny an'izay fionambe national zay. Débat ao anatin'ny fionambe national fa tsy ny FFKM manao an'izay. Zany hoe tsy anjarany zany miappliquer an'izay. Zay le miappliquer izy hoe raha fa zay tapaka eo de ohatra besom-bavy miappliquer. Fa izy zany mandravona ny rehetra mampiombona, mampiavana io zava-misy zeo ahoana mitondrana amin'ny Madagasikara. Zay ny rôle zay. De atraiza zany zay hoe tsy anjarany manao an'izay hoe centralisation fédérale. Mitsofoka amin'le débat sur l'orientation hoe tsy maintsy zao na izao averany amin'ny mpanao politique sy mipizaika be no mandamina an'izay. Fa any anjarany de hoe mampiavana zay le izy hoe mampivondrona, mampiavana hoe tsara nareo raha mivory ato, tsara nareo mandinika momba ny raharam-pirenena satria zay ny tombontsoa amin'ny firenena zay. Ampandroso amin'ny firenena zay. Ao anatin'ny dinika maro moa ny hevitra mivoaka ao anatin'io fionambe national io. Anisan'izany ny resaka hoe tokony anao gouvernement vaovao, anao parlement, anao constitution vaovao. Ao anatin'izay réconciliation zay move ilaina zay fanaovana zay atao hoe remise en cause na institution de la république zay ao anatin'izay hoe lalana makany amin'ny fampihavanana zay. Raha ny mpizaika eo fahafantarako azy de hoe raha Madagasikara olona eto Madagasikara sy faritra rehetra dikan'izany efa solitena vahoaka malagasy izy zany. Ka raha ohatra ireo mitaky any hoe zao zay mitapaka ao tokony anaraka mpanao politique sy fitondrana satria ao anatina démocratie de zay le opinion publique nationale zay tena matanjaka, tokony atanjaka ao anatin'ny démocratie zay satria ny opinion publique nationale contrepoids amin'ny société politique zay mba tsy hisin'ny dérive na hoe lasany amin'ny lalakafa ny fitondrana. Fa reo zany hoe lakorosy mampane tsy mety zao na izao. Fa raha ohatra ianao mbola midrikina mandeha à contre courant zay ny fitondrana
anazy ny azy ka zay nefa ny ve tsy mamerina an'le hoe ohatrany hoe tsy voaja le safidiny vahoaka raha ohatra ka hoe anovan'izay lalana hafa zay toy ny hoe ny assemblée ohatra omeko ohatra raha misy manko zay resaka zay mandeha hoe raha vao ny assemblée fa de ataovy assemblée constituante de ohatrany manontany tena ihany hoe ahoana zany ny olona zay mifidy an'ireo député reo avekireo mandeha reo olona rehetra bizaika ireo olona solotena vahoaka malagasy zany reo ary raha itentsika hoe safidy ny vahoaka tamin'ny voalohany le vahoaka eto Madagasikara ka misy niveau samy hafa satria tsy mitovy le droit à l'information tsy mitovy niveau d'information ndreo fa ny zavatra eno nyredivo partany rehetra tsy mitovy any ambanivohitra any amin'ny 20 kilometra miaran'le redivo partany reny zany tsy manana information fotsiny reny ary nevitra reny maro anisa de rehefa mifidy zay laniny reny tsika ve tsy mbola nieritreritra hatram'izay hoe mandeha fifidianana zao filohan'ny république io zany raha koa toa sy rabeary rasoa milahatra eo voaka amin'ny valim-pifidianana amin'ny redivo partany rehetra lany rabe miakatra an'izay mivatany ambanivohitra rehetrarehetra any amin'ny kilometra maro samy hafa any irasolo lany dikan'izay tsy mitovy mihitsy zany niveau d'information satria raha olona mpangalatra tsika ve tsy mba nieritreritra an'izany hoe misy député sasatsasany efa fantatra fa nangalatra fanta mifananao an'izao tsy mety rehetra oa mbola lany any aminy satria tsy manana information le olona any aminy fa reny am'reny vopartany reny no ilatsaka tonga reny de 0% satria fantatry ny olona momba azy rehetrarehetra de zay le manahiran'izay ka raha ohatra ambiko zay hoe efa reo daholo le olona ary eo mihitsy ara ny fotoana edikevitra maro samy hafa ny zavatra reo fondation de la nation nolazayntsika teo ahoana nitondrana ny arem-pirenena sy ny ifehezana ny olona zay hitondra manomboko zao amreo arem-pirenena mitobaka be lehibe eo ary mbola misy zavatra fa mbola tsy mivoaka fa ao amty eto am'ty Madagasikara ty ary eo koa nanamboarana hoe décentralisation ve natao fédéralisme ve natao efa mikitika daolo ke zany anatsarany io ny fiaina malagasy sy ampandrotrona ny firenena zara nisy an'izao mba hahafahan'ny olona hoe miadevitra tena miadevitra zay hoe décentralisation fédéralisme mivoaka ndray moko ity resaka ty zao atao indrindra nanomboka tamin'ny 13 iny atao rinan'ny fionambe voalohany nataony FFKM efa mivoaka io resaka io am'ty fionambe atao am'izao ty de mivoaka ndray io resaka io anefany matetika tsy de fantatry ny olona hoe décentralisation fédéralisme inona marina ny tena mahasamy hafa azy ireo satria am'izao fotoana ihany koa tsika de ao anatin'ny lalam-panorenana efa misy an'izay hoe décentralisation effective zay io hoe décentralisation effective io sy ny fédéralisme de samy hafa misy itovizany reo fa misy mahasamy hafa azy ny mpanao politique parti politique ny tokony anazava zany voalohany amin'ny vahoaka satria ny rôle ny parti politique de hoe hitondra firenena ka raha tsy mazava amin'ny vahoaka ny zavatra atao sarotra be na tongavanao ny fitondrana zany fa mazava amin'ny vahoaka de mino olona hoe mety aminay zany hevitra atolotra zany ianao fidiny raha fa tsy mety aminy de olo-kafa fidiny ny parti politique zany zay hoe éduquer le peuple manabe ny vahoaka anjaran'zany ary ny fanjakana koa ety an-danina tokony anazava fa zao ao anatin'ity le hoe constitution tsika hoe état décentralisé état unitaire décentralisé avec des provinces autonomes notion samy hafa daholo zany fa ny débat hatram'izao miadevitra de ny hoe décentralisation ve natao fitsarapahefana sa fédéralisme ny mampitovy azy aloha no lazaiko mampitovy azy zany de hoe resaka hoe fizakatena fa tsy falevatena autonomie zany raha izay faharoa de ny fifidianana ny olona zay hitondra isa-pasitra zany hoe ny olona amin'ny faritra anankiray mitondra zay mifidy zay olona hitondra azy fa tsy fanjakana no manendry zay hitondra ao fa mahasamy hafa azy zay zany amin'ny akapobe ny mampitovy azy fa mahasamy hafa azy de ty ny fizakatena eo fédéralisme efa lasa lavitra ambonimbony kokoa nohony amin'ny hoe décentralisation de tsika zao nanianarany fotsiny ary hoe collectivité territoriale décentralisée entité kely zany fa niany amin'ny fédéralisme de état fédéré nanianarany de fa hoe état zany hoe
ny fahefana zay mitondreo zany efa manakaiky betsaka amin'ny fahefana ny état central mame ohatra États-Unis ke fédéralisme aneny état fédéral jereo fa hoe ny gouverneur en Californie, gouverneur en Los Angeles, gouverneur New York manana fahefana be ohatra fotsiny ny izy manana police amin'ny état fédéré tsy police municipale fa tena police manana ndraikitra afaka misambotra afaka manao enquête sy ny sisa any amin'ny collectivité décentralisée tsy misy an'izany tsy misy any police municipale zay ngamba misy any hitanao fa ifandraikitra samy hafa be dehibe zay koa ny États-Unis na io milalana fotsiny ary misy hoe manafona ny fanamelona faty abolition ny peine de mort ny sasany mbola mitany tanao zay zany hoe fahefana efa mbomy be kokoa zay any amin'ny collectivité décentralisée tsy afaka manao an'izany ianao fa ny itovizany ko zany eto zay zany no anankiray fa adiniko teo hoe absence de souveraineté zany hoe tsy manana souveraineté zay hoe de fanakaiky miaraka amin'ny hoe fizakantena fa tsy faleovatena no misy souveraineté fandrianam-pirenena fa raha misy an'izay matsy de fa firenena anankiray hafa daholo zany tsika rehetrareto raha hoe tena hoe faleovatena no mena le collectivité fa hoe fizakantena fa na ao anatin'ny fédéralisme na ao anatin'ny décentralisation de samy tsy misy an'izay faleovatena zay fa fizakantena fa ny ataontsika hoe ministère de souveraineté de ompelantanan'ny pouvoir central fanjakana foibe ohatra ny rahambahiny ny momba ny défense nationale momba ny vola momba ny éducation nationale fanabiazana anisan'ny ministère de souveraineté satria raha samy hafa ny hoe éducation any Adiegos sy any Tuliara sy eto Antananarivo sy any Mazanga lasa ino tsika eto zany raha zany ho sahirany ao zay mahatonga azy hoe tafiditra anaty ministère de souveraineté ny éducation nationale zay zany de justice ihany koa reo zany no atao ministère de souveraineté empelatana ny fanjakana ary rehefa tena andeha efa lasa lavitra ny décentralisation effective de ministère maro zany foana fa lasa any amin'ny faritra daholo ohatra ministère en population ny any amin'ny faritra no mahita ny fahoriana sy ny zava-misy ho amin'ny vahoaka zay hoetiny ministère de l'environnement rien any anisaka ny faritra misy an'ireny ministère ny tourisme ministère ny eau betsaka zany ministère jeunesse et sport zany de ho foana au niveau central zany fa inona zany sisa ny rôle ny andraikitry ny pouvoir central fanjakana foibe de ny hoe coordination sy surveillance le contrôle sisa zany hoe mijery izy manara-maso ary mandrindra so de lasa any amitsizya ny zavatra ataon'ilay faritra isan-karazany hoe fanohatra amin'ny constitution zany ny lampandreny ohatra zany zay zany fandehan'le fédéralisme sy ny décentralisation rehefa tsy mazava amin'ny vahoaka zany ny atahorana mako de lasa dérive raha fa tsisy manazava zany de lasa séparatisme démembrement sy ohatran'izay zany fandehany eto Madagasikara régionalisme exacerbé zay samyzay eto ihany ary misy mpanao politika milalao mihitsy ary satria izy mba mahiratra amin'le faritra anankiray de izy no manipuler mandrebirebi ny vahoaka ao zay tsy manana an'ilay information sy fahaiza manao am'izay zavatra zay de zay natahorany eto Madagasikara zay ny tokony azavaina tsara zay hoe inona tokony isy débat mihitsy nge zany zavatra zany amin'ny ena manjery masan-karazany am'izay vahoaka mba maheny hoe ino zany fédéralisme ino zany décentralisation ary inona mahatsara ny ray inona maharatsy ny ray mahatsara sy maharatsy andreo zany tokony fantatra ny vahoaka zay voalefa ny fifidianana ao anatin'ny constitution de za zao de rona kely amle hoe lalam-pandrena anakiroa napetraka rehefa mazava ny vahoaka io fa tsy hoe tonga de tsisy fanazavana fa tonga de io ragnany lalam-pandrena anakiroa azavaina ny vahoaka mihitsy hoe tia décentralisation tia fédéralisme izy am'loany tiatsika rehefa nazava tamin'ny vahoaka lafy tsara sy lafy ratsin'ireo anakiroa reo de ty koa zany tsy misy mihitsy zany décentralisation effective zany raha tsy misy ny répartition na ressource anankitelo eto ressources humaines zany hoe ny compétence fahaiza manao docteur ingénieur administrateur civil na mpampianatra misy nge faritra tsy misy andreo
misy betsaka an'ireo rehefa tsy voatsinjary reo a azamana tena zany décentralisation effective zany aloha raha izay ressources humaines faharoa ressources financières raha tsy misy vola na mana-kevitra takin'inona renao ohatra tsika menakavy any be projet fa makany amin'ny banque de tsy mahazo vola de inona no ataonao tsisy de ohatran'izay ko le décentralisation ary fatelo de répartition ressources matérielles ny infrastructure sy ny logistique raha vo banga ndray amlo anaky telo reo a tsy décentralisation effective ny vitanao a fa décentralisation fictive efa natomboka iny zany tamin'ny andro ndrematoratsirake fa tsisy vita inona ny olana matetika ka zay indrindra zay répartition le telo ressources financières tsy ampy ny ressources humaines tsy ampy isapatra tsika manko miady am'izao fotoana zao hoe fampandrosoana mirindra développement harmonieux équilibré fa raha tsy ampy reo teny reo a de zany miterenao fa développement déséquilibré no hitanao satria misy faritra mety ho lasa lavitra sasany mety misy manko miteny hoe zay manao amreto ressources reto zay tsy mantsy tavavoaka amreto fa zany teny amitsika fa mifaritra rehetra eto a Madagasikara rehetra hoa manana ressource daholy ao ambanin'ny tany misy ary tamaso ety ivelany fa tsika tsy mame exploiter azy faritra rehetra hoa fa tsy hoe arisy ary fotsiny zay le izy fa ny hoe eto amin'ny ressources humaines ohatra de fa problème anisan'ny lazain'ireo ataoko hoe mpanakenany zay hoe resaka fédéralisme zay foana ny resaka hoe mety anohitohina ny firaisankina-pirenena zany hoe le hoe unité nationale io firaisankina-pirenena io nefany anisan'ny mbola fanontaniana mipetraka avona satria virenako le resaka ao tamin'ny voalohany teo hoe matetika lalovin'ny mpanao politika le izy a eo am'le hoe régionalisme zay ihany mitondra ato zay ihany no anaty ary mety tondra hatrany amin'ny hoe misy conflit ethnique indraindray de zay indrindra tokony azavana amin'ny vahoaka le izy mba fatabahoaka hoe tsy ohatran'izao nge le izy karaha misy mpitondra eo amin'ny faritra tsirairay avy ka mitady irona any vahoaka mihitsy manery azy iverina am'izay satria tsy zay le hoe unité nationale zany hoe amin'ny tany ohatratsika sety afrika créena mihitsy zany unité nationale zany satria raha samy mandidy zao tsika tsy maninona ny hoe anao refondation de la nation atsika raha misy zany dika zany tsy misy zany samy mbola samy teaka ho azy daholo ho créena mihitsy zany io de zay indrindra toizakely amin'leo anatin'ny décentralisation tokony misy contrat entre région misy zao ohatra hoe raha tena cimenté isy zany hoe unité nationale zany firaisankina-pirenena sy firaisan-pirenena zany raha tena hoe Madagasikara iray tsika tokony misy contrat entre région zany hoe zay manana ataotsika hoe fambolena betsaka ohatra hoe ovy vary sy sisa tokony ifanaraka amin'olona nefa ho aminy zany tsisy manampaizana tsisy dokotera tsisy mpampianatra fa ny tindray mifaritra andreo misy be mpampianatra fa tsisy vary tsisy ovy tsisy inona tokony mifanaraka reo hoe andaotsika ifanakalo zany anao an'izay ary raha fa mifanakalo ohatran'izay de ny élu zay voafidy isam-paritra no présenté mampiseho amin'ny vahoaka le olona ho avy any aminy rehetra zao olona any aminay rehetra zao olona variana amina ampiany reto amitsika tonga hitondra fandrosoana eto amitsika zany hoe ataonao zay afantaran'ny vahoaka an'le olona mba hisiny zay firaisan-kiny zay sy firaisan-pirenena fa tsy hoe zava-nisy manko taloha de hoe tongoranina rakoto de voy fa tsy avy ato amitsika sy sisa le lohitsy ndraiky io ara ny tena mampirisy an'izay zavatra zay de zay ny olana zay fa raha vao samysamy maka ho azy io a de tsy maintsy hisy azy développement déséquilibré zay de farany raha tena tehiditsika am'zany décentralisation zany ka hoe mitsinjo mihitsy zany hoe fampandrosoana Madagasikara zany tokony averiny indray mandeha nireo découpage Madagasikara io nge io fizarana province eniny nge ka tamin'ny androny fanjanahantany fa tokony verenana zay de à partir miala amin'ny hoe développement économique amin'ny resaka io zany tsy miresaka ethnisy ny karazany tsony fa hoe fatra ho tapahana anankitelo ve Madagasikara mitsivalana ve sa mitsangana ve sa ahoana anjarantsika zay mpizaika no mandidika zay zavatra fa eo amin'ny lafiny économique sy fampandrosoana no andinihana zay zavatra zay voaroso am'izay constitution vaovao hoe ty ve sa tia milanitsika efa navohitra ao ihany no resaka hoe constitution vaovao zany zany hoe tsy azo idivirana ve zany ny idirantsika amina lalam-panorenana vaovao mety hoe hitrany amin'ny république fahadimy za aloha de efa hatramin'ny voalohany de fa tsy de
nakasitraka io lalam-panorenan'io be dehibe ny zavatra mifanohatra sy manahirana anatin'io tsika zao hoe asiana dozina kelina parlementarisme amiko firenena ohatratsika mbola tsy mahazaka zany parlementarisme zany olona manao firenena manao parlementarisme zany de efa miaina atao anatin'ny démocratie efa ely ary ny député zay voafidy am'izany olona katrakatraka daholo eo amin'ny fahaizana eo amin'ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina fa le ty Afrika mantsy de hoe mandika be fa tany zavatra nseho tany Europe fotsiny sy tany États-Unis hoe manao parlementarisme fa zay ny tena démocratie tonga de miazakazaka tsy gny efa vota amin'ny andron'ireo Matoza Verbery mbola zao koa tsika mbola ohatran'izay de io le député vivily atya voavidy aria makatsy sy ny sisa de tsika ihany menimeniny nefa io le lampandroena fiditsika zay io le izy fa raha amiko tsy tokony mbola izany tsika mbola misy dignany lehibe raha vao tsy ampy hoe droit à l'information ka tsy mitovitovy nivoan'ny vahoaka eto Madagasikara eo amin'ny lafiny hoe fahazahoana ny vaovao sy ny fahafantarana ny vaovao misy mbola sarotra parlementarisme zany zao profo zao hitatsika olana be na fanendrena prime ministre olana be ny ao anatin'ny assemblée nationale zay io natonga ny olona hoe ovay am'izay reto député raha vao député sisy satria tsy manana an'izay satria ao anatin'ny fanaovana politika ihany nazahoam-bola sy tombontsoa de mongatra ao daholy de zara mba tafiditra ao zay misy formana corruption ve sa mafy ny lobbying toan'ny sasany koa aty Afrika de vulnérable zany hoe malefaka de malefaka ny mpanao politika tsofin'ny olona ny anjomara tsy de lasany tsofin'ny olona ny sifle sy ny kirika de lasary fa tsy manana zay hitanao zay hoe mandaha impératif ary zao de efa problème ianao voafidy tamin'ny anaran'ny antoko anankiray tsofin'ny olona ny sifle de lasa ianao de ahoana zany ty antoko ty nefa ianao a matono niditra amin'ny antoko manaiky zany ny foto-kevitra jirolo le antoko fa matono mivadibaky ohatran'io zay tsy manana foto-kevitra zany ianao de zany hoe ny olona fidinao tsy de anahirana be androany ianao amidiny de raha pitsona ianao amidiny amin'olo kafa de zany rehetra zany sarotra be zany mamaraparana fandarana atsika professeur Julien Radanoir fanontaniako farany angambany hatreto aloha tsika zany mbola tsisy fanendrena masoivo vaovao amin'ireo firenena ataoko hoe firenena miara-miasa akaiky Madagasikara anisany hoe tokony maika angambany zay raha ny fandinihana azy satria efa betsaka ny olona mitaky an'izay raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy hoe ny any Japon ny any France ny any États-Unis ny any amin'ny Nations Unies ny Chine anisany hoe firenena miara-miasa amitsika ho anao inona ny impact hoentin'izay ary inona kosa ny tokony hoe fanapa-kevitra raisinaingana raisin'ny fitondram-panjakana anatsarana ty fiara-miasa atsika amin'ny anivelany ty tsika zao hoe diplomatie économique amiko aloha zany hoe diplomatie zany raha anao diplomatie anao tsy maintsy miala amin'ny élément géopolitique géostratégique firenena Madagasikara ahoana ny toeratsika eo am'izao tontolo zao sy aty amin'ny ranomasombe indiana zay ianao vao manao diplomatie ny olona miakina am'izany daholy fa le tsika manko ndraindray ohatrandre mandeha taxi brosy any Mazangary eny tonga amin'ny hôtely anankiray ianao de ina ny lokatra de akoho vorona trondro sisisa de miteny eo akoho ary ay akoho ty mbola dediaviderany tanàna de ohatran'izany ny atsika rehefa manao politika eto Madagasikara tsy aty Afrika io hoe raha ny andrimonisitra ianao ianao ke nanao politika izany ka hoe fantatra fa hoe zany olona ohatran'izay efa fantatra hoe ianona sianna amin'izy tiany affaires étrangères tiany défense tiany ohatran'izay fa tsy hoe ianao fa tonga ao zay vao hoe iza re miretina atao amin'ny ohatrany manahirana be zay zavatra zay de velontsika eto amin'ny hoe resaka masoivo tsika zany tokony fantatra mihitsy hoe ahoana no ampivotra Madagasikara sur le plan international eran'ny tontolo zao tsika nge raha tena izy de hoe vendre Madagascar dans le bon sens du terme io hoe varotra ny tena mihitsy any velany tsika tsy mba manao an'izany hoe inona ny zava-misy eto Madagascar isaky ny ambasady tsika tena manao exposition atao
matetika mihitsy hoe inona zava-misy eto Madagasikara ohatra mivarotra voatabia tsika eto toerana mahay mivarotra tsara varotra voatabia tongolo tsika miantsoantso ohatran'ireny iantso vahoaka ividy tsika nefa sur le plan international tsy manao zany ny ambassade zany raha ny tokony izy de zao zay ambassadeur tsy matondra investisseur eto productif io fa tsy hoe sacodo le investisseur sacodo re fa hoe productif asina seuil hoe zao ataontsika hoe $500,000 amin'ny farany ambany raha tsy matondra an'izay ray isataona ny ambassadeur apidio inona zao nataony ambassadeur atsika rehetra hatramin'izay tany sasany mijanony efa 5 taona inona nataony tsy misy sasany raha manao loto za zao raha fantatra olona mianatra tao Frantsa na fantatra olona manao loto ambassadeur io satria tsisy nataony ny olona zay akao tia Madagasikara mandalo ataontsika amin'ny ambassade frantsay ohatra tamin'izany fotoana zany ao ndray mandalo fa inona moa zany lalàna momba ny investissement ny amintsika nefa magaga fa misy ataontsika hoe département culturel économique sisisy zany hoe tokony fantatry ny isaky ny ambassade ny lalàna te Madagasikara voafeh de afaka zay le hoe mivarotra Madagasikara any ivelany ny tokony hovaina daholo reo ny akabeazany marina fa ny olona de mety amin'ny entimanana fa na izany ara misy ambassadeur atsika raiky fa amapolo taona maro ny any zafikelina za koa mahafantatra zafikely manambady vazaha zafikeliny any de ny sasandray ato amin'ity ambassade ty de afindra firenena anakay de afindra firenena anakay misy olona atao zao tsy teniny anaran'le olona atao amin'ny affaire étrangère atao mbaraparitretiny tsy mbola mivoaka mihitsy de antaniny le ministre tamin'izany fotoana zany hoe fa manino ty raha matoty efa retraité tsy mba mivoaka mihitsy hatramin'izay de izy tsy nda banga ohatra manino tsy namboarina nifiny raha ohatra hoe banga izy hoe mahasosotra mampijery zany any ivelany raha hoe sy tony mba diplomate gasy fa tsy zany ny tena izy fa le izy de hoe misy ao alapobike sectaire misy ndraiky izy hoe avany sasa sisisa de sasany ara nangatabola onitra be debe tamin'ny Madagasikara izy ndray nahazo milliard io mpiasan'ny affaire étrangère io de fa hoampidony izy de tsy mety izy mitory izy ndray nahazo milliard tsy tena izy ministre tamin'izany fa azo jereva zany amin'ny affaire étrangère zany ny zava-misy eto amintsika zany hoe le olona mandeha any zany de fa tsy olona ao anatin' zany hoe irasam-pirenena zany akory ndraindray ny ty firena madinika mécanicien io lasa ambassadeur mpivarotra any io ambassadeur fa ny olona mahafantatra zavatra tokony ataony mandeha any de zany zany anjarany eo amin'ny affaire étrangère mijery zay lasa hoe affaire étrange fotsiny eo fa tsisy affaire étrangère zany zay izeo zany mijery izy zany tokony soloana ny olona isaky nefa taona misolo ny tsika maniry any ary am'izay ara efa folo taona tato amin'ny ilana tato de avadika ary amin'ny firenena anakiray ndray de avadibadika ao tsy velona ty mihitsy le olona nefa raha tokony izy de hoe 10 taona raha fanafabetsany any firenena anakiray de verina centrale amin'ny affaire étrangère mizara ny traikefanao zay azonao tany anamina tany de aveo indray nao 10 taona mandeha indray anao na firenena kafa zany zany ny rôle affaire étrangère de mitondra traikefa indray anao anatin'ny 10 taona de mifandimy mihoatra an'izay zany ny tokony izy fa atsika moa mahagaga merci mamaraparantsika mino fa nisy lesona sy toromarika toko hoe lesona maromaro eo amin'ny tantara-pirenetsika no azontroana tao anatin'izay fa mialohan'ny anakatonoko mifandarana andriamato Julien Ratanora dia manome anao ho 2 minitra nomezanao afatra andreo mpijeritsika amin'ity alina ity tsika zany vahoaka malagasy io zany de mba janona am'izay le mauvaise foi le saindratsy any ananinany fa aloha le tena hoe rispo sy akitsy-po rehefa hiady hevitsika rehefa anao zavatra tsika be de be ny zavatra misy amin'ny tany andalam-pandrosoana indrindrindra tany mahantra ohatra tsika de lasa ohatra le fahazarany ratsy zavatra ratsy daholo mandeha fa ny zavatra tsara any amintsika rehetra tsy tafavoaka itsony manomboko zao tokony mba hapetraka zany ny fitondrana am'le hoe za gaga hatramin'le hoe 3 ny candidat nisy teto Madagasikara hoe rotsaka ho filoham-pirenena na iray tamin'ireo azy tsisy nametraka mihitsy hoe andao apetraka zany hoe fampifehezana eto Madagasikara hoe restaurer la discipline tsy nahiana na anakiray ary tamin'ireo nefa zany indrindra mifototra zao fahoritsika ampianakavy zao gabo raraka eran'izao zavatra rehetra zao de dikan'izany
tokony verina amin'ny zava-misy tsika hoe tsika manana valeur sotoavana amin'ny malagasy a fihavanana ary tsika izao a tsy tia zavatra korotana raha ny akabiazana fa lasa tany amin'izay zavatra atsika ka dika zany a tokony asiana fifampifehezana kely indray zany tsika nao raha misy an'izay de misy menimeny hoe dictature indray ty e de za mino anao fa ny aziatika de efa nisy an'izany discipline forte ny azy a ny valeur de azy izy zao Corée du Sud tafavoaka Chine jereo vo misy Japon Indonésie lasa daholo olona tsika tavelo satria tsy nainampiasa an'izay tena sotoavina eto amintsika zay ka fa nareo tan'izao ao anatin'ity réconciliation nationale ty de niana daholo io nge tsy mamaiky e tsy voatery hoe vita ao anatin'ny herinandro na tapabolana fa tena diniana antsipiriana ny zavatra misy eto Madagasikara farany eo am'le hoe sata ny Antananarivo raha iza manokana tsy tokony anana sata particulier zany a manokana zany Antananarivo raha apetraka ny décentralisation effective tokony hitovy amin'ny rehetrarehetra ary zay indrindra ary ny natonga ny fanonganam-panjakana teto jereo tsara fa tamin'ny andron'ireo Botora Valomanana misy lalana natao teo Mosobe misy ministra ny tsy valana tamin'io tsy nanana izy azy zany le mpitondra teto Antananarivo fa ny coiffen'ny pouvoir central de tsy afaka nanao in'inony fa tokony hitovy leta daholo rehefa mitadsika hoe développement harmonieux mitovy a équilibré ameo fahafahany ko zany leto Antananarivo de inona lasa nanonga-panjakana de tonga ndray de tonga andro rajoelina de tsy tovy am'izay tsisy hafa koa zava-nisy a tsy ndriny le pouvoir central de lasa nanonga-panjakana ihany ko ka raha mbola misy zay a de tsy maintsy isy ihany ko fanonganam-panjakana fa atao mitovy a ny olona hoe raha mpitondra teto Antananarivo izy a de aleo izy manana fahafahana ohatra mpitondra any Majanga any Tuliara any Diego fa raha vo misy zavatra misy frustration de hiteraka zavatra fa ihany satria pouvoir central anindry foana tsisy décentralisation nge zany zay zany ia eny ary misaotra betsaka anao professeur Julien Radanoir mitondra an'izay hevitra ao sy ny famakafaniarana makafaka ny raharaham-pinerena tamin'ity androany ity de misaotra antsika mpijery misaotra anao le matomarika misaotra ny technicienne sy ny rehetra eny ary zay no masaka azo natolotra tamin'ny ty androany ity isaorana ny vahintsika ary isaorana ihany koa ireo technicianna niarana natotosany ty fandarana resabe tamin'ity azoma voalohany volana me 2024 ty zay no mametraka velomanareo fa manasa hatrany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra madeve veloma ry tompoko